Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny izy mahavaly Jolay 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny sabotsy 9 Jolay 2024 amin'ny 9 maraina. Ety ampiandohana dia tsara ny mampafantatra fa mbola manan-kery ny filazana fampitandremana mikasika ny ahavon'ny alin-drano amin'ny morontsiraka avaratra Atsinanana hatramin'ny alatsinainy. Tsy tokony hisaodisaody eny an-dranomasina mihitsy araka izany ny mpanjony madinika ary entanina hatrany isika naraka tsy tapaka ny toromarika omeny manam-pahefana iny fotony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Cap Est, anorana malefaka, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7:30 hatramin'ny 9:70 km isan'ora, hahatratra 2:10 km isan'ora indraindray manakaiky any Cap d'Ombre. Anonjabe na aherin'ny ranomasina, ahavon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra, isy alondrana tony ny avy atsimo Atsinanana. Cap Est hatrany Mahanoro, anorana malefaka miatoato, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7:10 hatramin'ny 7:30 km isan'ora, anonjabe ny ranomasina, ahavon'ny onja 1,5 hatramin'ny 2,5 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro, anorana malefaka miatoato, ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7:10 km isan'ora any avaratry Manakara, ho avy avaratra Atsinanana ny Akafa ka ho 7 hatramin'ny 8:20 km isan'ora, anonjabe ny ranomasina, ahavon'ny onja 1,3 hatramin'ny 1,9 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, andrahoana amin'ny tsitokotoko, ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 8:20 hatramin'ny 7:30 km isan'ora, hahatratra 9:70 km isan'ora indraindray ny tolakandro, anonjabe ny ranomasina, ahavon'ny onja 1,3 hatramin'ny 2,2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ibalika ny masoandro, ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra maraina ka ho 7 hatramin'ny 8:20 km isan'ora, hahatratra 7:30 hatramin'ny 5:70 km isan'ora any atsimon'ny Apaniny tolakandro, adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina, ahavon'ny onja 1 hatramin'ny 1,5 metatra, hahatratra 2 metatra ny amin'ny tendrony atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, ibalika ny masoandro, ho avy atsimo na atsimo andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 8:20 km isan'ora, adiny mpanonja ny ranomasina, ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, ibalika ny masoandro, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7:10 hatramin'ny 7:30 km isan'ora, hahatratra 9:70 hatramin'ny 2:10 km isan'ora indraindray manakaiky ny Analalava, ho avy atsimo andrefana ka ho 7 hatramin'ny 5:10 km isan'ora any atsimon'ny Mahajanga ny tolakandro, ho tony na adiny mpanonja ny ranomasina, ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ombre, andrahoana amin'ny tsitokotoko izay iray anorana tandrifin-drahona indraindray ny tapany atsimo, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 8:20 hatramin'ny 9:70 km isan'ora, hahatratra 5:10 km isan'ora indraindray manakaiky any Cap d'Ombre. Any Akafa, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 8:20 km isan'ora, ho avy avaratra andrefana kosa ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 8:20 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, 1,5 hatramin'ny 2,5 metatra, ahery indraindray 2,7 metatra manakaiky any Cap d'Ombre, ho tony na adiny mpanonja ny ranomasina ny Akafa, ahavon'ny onja ho latsaky ny 2 metatra.